Aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Tsy maintsy tanterahan'Andriamanitra ny planiny, na hoe tsy maintsy tanterahany ny planin'Andriamanitra izay efa nataony tamin'ny olona dia ho ataony mandrakizay. Ato amin'ny bokin'ny Nehemia toko 7 ny 20 hatramin'ny 20 no hamerenany Nehemia fa misy ny planina efa nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoakany, fa izay ka tiany ho tanterahany mandrakizay. Atao amin'ny bokin'ny Nehemia dia tsy hoe nanarina ny tanàna, nanarina ny rava izay manda izay rava fotsiny i Nehemia, fa namerina koa ny olona hiverina amin'ny fiainana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny fanarahana ny didin'Andriamanitra. Tao anatin'izany famerenana ny olona hiaina ny didin'Andriamanitra izany dia averin'ny Nehemia tsikelikely ny fomba nitondran'Andriamanitra ireto vahoaka voafidy reto, ny nitondran'Andriamanitra ny vahoaka sy ny fifidianana hatramin'ny andron'ny Abrahama patriarka, ny nitondran'Andriamanitra ny vahoaka nivoaka avy tao Egipta, ary indrindra ny amin'izay nitondran'Andriamanitra azy ireo nandritra ny fivezivezena 70 taona tany anefitra. Ampahatsiahivineto fa tany anefitra dia tsy nisy ny zavatra nahory ireto vahoaka voafidy reto, fa ambara mihitsy azy fa tsy nanan-java-mahory akory izy, tsy rovitra ny fitafiany ary tsy nivoto ny tongony, ho ny voalaza eo amin'ny 120. Eny, mbola Andriamanitra koa aza no nitantana azy ireo hiditra ilay tany Kanana, hatanteraka ilay teny fikasana amin'ireto vahoaka ireto. Ampahatsiahivina eto fa Andriamanitra izay manatanteraka ny planiny no efa nanome ny fanahiny tsara ho an'ireto vahoaka reto. Tsaroana any amin'ny bokin'ny Nomeria toko 2:20 ny 7:70 no ahitantsika fa Andriamanitra no nanome ny fanahiny tsara ho an'i Mosesy, ary nizary izany ho an'ireo olona 70 izay nofidiana hiara hitondra Mosesy tany anefitra. Fa mbola Andriamanitra koa eto no hitantsika fa mandray an-tanana mikarakara ireto vahoaka izay tantaniny ireto, ka tsy avelany hanana zava-mahory miay ny manontolo ny fiainany vahoakany izy, ka manome azy izay hohanina sy izay hosotroana. Atsiarovantsika ny mana tany anefitra sy ny rano izay nomena azy ireo. Eny, mbola Andriamanitra koa no mahatanteraka ny teny fikasana. Eo amin'ny 2:20 hatramin'ny 5:20 dia hitantsika fa Andriamanitra no miantoka ny nahatongavany tao amin'ilay tany fampanantenana hatanteraka ny teny fikasana, ka sady manome ny taranaka handova izany tany izany Andriamanitra, no miantoka ihany koa ny iainana na izay hoentina miaina ao anatin'izany, ary mbola manome ny tany izay holovana ihany koa. Ny tany, ny olona, ny fiahiana dia samy tanteran'Andriamanitra. Rehetrarehetra ireny dia samy tafiditra ao anatin'ny planin'Andriamanitra amin'ilay hoe andova ny tany Kanana, ilay tany tondra-dronono sy tantely. Ry havako malala eo amin'ny tompo, ho anao ihany koa izay manaraka izao tenin'Andriamanitra izao, mety misy programan'Andriamanitra
mety misy planin'Andriamanitra efa nofaritany teo amin'ny fiainanao. Mahazo toma ny tany an'Andriamanitra raha araka ny sitrapony mariny zany, fa raha araka ny sitrapony zany dia tokony homeny soratra masina anao, fa zay efa nolazainy tsy maintsy tanterahana, zay efa nofaritany ho anao tsy maintsy tanterahana, na dia hamakivaky vanim-potoana sy hamakivaky fiainana azy ianao, tokony homenanao fa ho tanteran'Andriamanitra ny planiny efa nofaritany ho anao. Mampahery antsika rehetra ry havako hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'izay planin'Andriamanitra momba antsika tsiraray avy, indrindra ny momba ny famonjena izay efa notanterahany tao amin'i Jesosy Kristy. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra rainay Jesosy Kristy zokinay io. Misaotra anao zay noho ny amin'ny teninao izay mampanantena fiahiana, mampanantena fandraisana tanana, mampanantena ny amin'izay hanatanterahanao ny planinao ho an'ny olona voafidinao. Misaotra Tompo fa resinao zahay, voababinao zahay, ary mbola raisinao an-tanana ny momba anay. Misaotra Tompo ny amin'izay rehetra efa nataonao sy ataonao ankehitriny, ary ny mbola ho ataonao eo amin'ny fiainanay. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny famonjena efa nitanterahanao tao amin'i Jesosy Kristy, nanavitra ny ainay, nanavitra ny fanahinay, na tonga olombonjena anay tsiraray avy. Ankehitriny zahay mivavaka manokana Jesosy ho an'ny madinikao, ho an'ny fiangonanao, indrindra hiatrika ny andro Pentekosta, fotoana lehibe loatra ka ahatsiarovana ny fanafihinao ny hery dia ny fanahinao masina izany. Ampiononao sy ampaherezanao sy tohananao fanahy mazoto zahay hiatrika izany fotoana lehibe izany, na tohinana toe-javatra trehanay ankehitriny. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy anay no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.